tombontsoa azo amin'ny tanamasoandro noho izany satria dia promesse présidentielle izy io a dia ny famahanan'ny olana amin'ny fahafenony ny olona be loatra eto Antananarivo zany vokatr'le exode rural ary indrindraindrindra amahana ny olana ihany koa amin'ity fitohanana na embouteillage lavareny ity amin'izany fotoana zany na ny administration izay afindreny na ny trano manara-penitra maro samihafa izay ho atao eny dia natao hoan'ny voaka malagasy any ireo zavatra ireo lovantsika malagasy ary andrindrandrindra tafiditra ao anatin'ilay hoe Antananarivo moderna. Ny filoham-pirenena raha teo koa nilaza fa atao lahara-pahamehana zany ny olona mipetraka eny atoerana amin'izay asa foronina zany fanatanterahana ny tanamasoandro zany indrindraindrindra ihany koa satria io tanamasoandro io dia hisy centre commercial eny, hisy trano manara-penitra eny na building zany na trano mitokana izany hoe reny vahoaka reny zany dia lahara-pahamehana ny ahafahan'ireny vahoaka reny miverina mipetraka eny ambotro manjaka ihany fa amin'ny endriny vaovao fa tsy sanatry amin'ny vavakory dia atao rainazy ianareo na ilikilika araka ny fanorebireben'ny mpanohatra fa tombontsoa iombonana io tompoko ko miantso ny fahendrentsika malagasy izahay ho amin'ny fitoniana sy fifanomezan-tanana filoham-pirenena ahafaha manatanteraka ny velorano.